avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manoltranao ny vaovao. manjaka karomia mahazo vahana hatrany ny kolikoly eto amintsika saingy tsy misy fepetra raisiny mpitondra fanjakana eo anatrehan'izany zary lasa endrika ivelany sy haingy tanàna fotsiny ireo rafitra najoro iady amin'ny kolikoly raha tsy laza afa-tsy ny HCJ. olona misy 320 amin'ireo voapanga amin'ilay raraboinina 777 no nahiditra ponjavonjy maika taorian'ny fiakarany fampanoavana ho maly alina ny farana ny atoandro teo anivy ny fitarana manokana miady amin'ny kolikolina ny pakka ny Tananarivo. Na izany, mifamaofao ny isan'ny olona niakatra fampanoavana sy ny isan'ny olona nahiditra amponja. Enim-bolana teo aoriana, tsy nisy toy ny intsony hatramin'ny androany ilay fampanantenana nataon'ny Andry Rajoelina ametrahana parka solaire goavana ao Mahajanga. Ny jiro tapaka lava ary misy fiantraikany mivantana amin'ny asa fiarina sy ny fiainan'ny mponina ao an-toerana. Manana ny hoavy mamiratra ireo mpilalao malagasy eo amin'ny taranja basket, hoy ireo mpilalao matianina izay iraka raha-panatanjahantena avy amin'ny departementam-panjakana amerikanina tonga eto Madagasikara. Na izany, mila ezaka goavana ary mila manana traikefa bebe kokoa ireo mpilalao malagasy ireo. Any ivelany, mahery ny iray tapitisa hektara ny velara-tany maika ilan'ny afo nanomboka tamin'ny volana janoary 2024 hatramin'izao tao anatin'ny vondrona Eropeanina araka ny tatitra avy amin'ny AFP. Mbola ahitana dorotanety sy doro alahatrany isan'andro amin'izao fotoana any Espagne sy Brésil. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Miarabantsika ny tokantrano indray tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny alina ity manasa antsika rehetra ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany ny matoa andahatsoratra avy hatrany ary manjaka ary mia mahazo vahana hatrany kolikoly eto amintsika amin'izao fotoana saingy na eo azy izany tsy hitany fepetra raisy ny mpitondra fanjakana ankehitriny zary lasa endrika ivelany sy haingo tanàna fotsiny ireo rafitra edina amin'ny kolikoly raha tsy laza afa-tsy ny HCJ. Arahoany matoa andahatsoratra. Fanararaota-pahefana, fanaovana kolikoly, fisandohana ny taratasy-panjakana, fanaovana fikambananjiolahy sy fanafenana mpanao eloka be vava, fisandohana andraikitra ary fanotohinana ny filaminana anatiny. Ireo amin'ny ankapobeny ny voalaza fa vesatra iapangana ireo olona voarohirohy tamin'ilay raharaha Boeing 777 nomena lahara-pamantarana malagasy nigadona nitsokosoko tao Iran, firenena iarany sazy. Hita sisitikaritra amin'ny sehatra rehetra eto amintsika ny kolikoly, manimba sy mambotry firenena. Androany, niparitaka tao anaty tambazotra ny tserasera indray ny kolikoly mikasika ny fanaovana re-engagement eo anivon'ny tafika malagasy. Ny eo anivon'ny tafika malagasy izay tsy voavoalohany no narenesana fitarainana mikasika ny tranga kolikoly tahaka izany. Tsy hiditra lalina mikasika izany ary mbola andrasana ny fanazavana omeny ny tompona andraikitra voakasika anazavana ny fomba fijery sy ny fomba fisaina ny vahoaka malagasy. Ny olana goavana eo anatrehan'izany dia tsy misy ary tsy hita ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra ambony anafoanana izany kolikoly izany eto Madagasikara. Toy ny kolikoly ihany no manakana ny fanenjehana ny fampiarana ny lalàna amin'izay rehetra voakasika sy tompon'antoka amin'izany kolikoly avolenta manimba endrika ny Madagasikara izany. Isan'ireo firenena nanao soni ireo fifanarahana iraisam-pirenena ary nanangana ireo rafitra rehetra ahafana miady sy mamongotra ny kolikoly nefa i Madagasikara saingy tsy hita ny vokatra izany hatramin'ny androany. Lasa lalipaka eo amin'ny fiainan'ny malagasy ny kolikoly, miainga amina zavatra kely any anivon'ny fiarahamonina, hatrany amina zavatra goavana any amin'ny faratampony.
antony ilazana ombieny fa mila fanovana isika, fanovana rafitra, fanovana mpitantana, fanovana tompona andraikitra, ary indrindra fampiarana araka ny tokony ho izy. Tsy misy fitanilana ireo didy amandalana mifeny fiarahamonina sy ny firenena iray manontolo. Miteraka fahasamihafana eny anivon'ny fiarahamonina ny fisian'ny tombo sy ala amin'ny fampiarana ny lalàna ary manimba endrika ny rafi-pitsarana malagasy. Raha iverenana ilay raharaha boina 777 mifamaofao be ihany ny resaka taoriny ilay fampiakarana natao ireo naiahina teny amin'ny paka omaly. Voalaza fa misy 20 ireo niakatra fampanoavana kanefa rehefa nivoaka ny didy mitotaly 20 ireo naiditra amponja vonjimaika. Ary raha voalaza fa ny ACJ no mandray an-tanana ny fitsarana ilay ministra ny fitaterana voaroiroy tamin'ny raharaha boina io, azo tenaina ve fa isy vokatra azo tsapahitana orin'izay raha ny rafitra sy ny fomba fiasa eto amintsika no jerena. Hatr'izay ka hatramin'izao tsy mbola nisy na iray aza ny vokatra azo tamin'ny ACJ noho ny antony izay efa iarahany rehetra malala. Aiza ho aiza ny tany-tandalàna eo anatrehan'izany, aiza ho aiza ny filazana fa tsy misy olona eo ambonin'ny lalàna. Inona marina kokoa fa ho tahaka ireo tompon'andraikitra rehetra nanao ny tsinety teto amin'ny tany sy ny firenena ka efa tafaporitsaka ny velany vao mivoaka ny didy fampisamborana sy ny maro hafa. Firenena tahaka ny ahoana no androsa amin'izany? Firenena tahaka ny ahoana no afaka ho lazaina fa tany-dalàna raha mbola misy ary manjaka ireo tsy maty manota? Mikasika izay trangana kolokolo izay atrany, olona 20 amin'ireo voapanga tamin'ilay raharaha boina 777 no nahitatra ponja vonjimaika tao aorian'ny fiakarany fampanoavana omaly alina ny farana ny atoandro teo anivo ny paka teto Antananarivo. Mbola misy olona 7 hafa kosa akaroina amin'ity raharaha ity amin'izao fotoana ho nitony mpampanolalana eo anivo ny paka trany. Na izany aza mbola mifamaofao ny isan'ny olona miakatra fampanoavana sy ny isan'ny olona nahitatra ponja amin'izao fotoana. Tsy azo traso arvelo. Misy 13 ireo voapanga amin'ny raharaha boina 777. Voalaza anatin'izany fa olona misy 20 no niakatra fampanoavana omaly alina teny amin'ny fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly na ny paka teny 67 hectares raha ny fanazavany tony mpampanolalana. Ny enina amin'izany dia orinasa avokoa. Ny enina hafa dia mpiasa ambony ao amin'ny aviation civile de Madagascar. Ny ankoatr'izay dia ireo mpiasa izay niarana nangana orinasa tamin'ireo teratany vahiny ireo, satria dia misy teratany vahiny anaky 5 niaraka amin'ireo voapanga ireo tonga eto. Ny fiampangana izy ireo dia somary mavesatra ihany. Misy ihany koa ny fikambananjiolahy, ny fanafenana olon-dratsy, ny fisandohana titra ary ihany koa ny fanaovana concussion. Hatramin'ny nanombohan'ny famotorana savaravina dia mahita tsika ao anatin'ny atotan-taratasy ao fa misy voapanga dia tena manaiky, manao aveu zany ary mitantara amin'ny atsipiriany mihitsy ny zavatra nataony rehetrarehetra sy ny olona izay niaraka ny sala tamin'izany. Saingy amariny kokoa nefa fa tsy misy mpitondra na anankiray ary izay mbola voatonona ao anatin'io raharaha io. Androany nivoaka ny didy ka voalaza tao anatin'izany fa 7 nalefeny Avaradrano, 12 eny Antanimora, 2 eny Tsiafa ary ramatoa lehibe iray nalefeny Manjakandriny. Raha totaly ireo misy 13 indray ny olona nahiditra ambonjavonjimaika fa tsy 20 araka ny voalaza fa niakatra fampanoavana alina. Isan'ny vesatra hanenjehana ireo voapanga raha tsy haivina ny eloka mavesatra mifandraika amin'ny kolikoly fa nararota-pahefana sy ny fiarovana ny fanjakana fa motsimboly fa no itohinana ny filaminana anatiny. Tsy tafiditra ao anatin'ireo voapanga ireo ny ministry ny fitaterana teo aloha tsy anjara ny paka ny mitsara azy fa iandreketany HCJ raha ny fanazavany tony mpampanolalana hatrany. Eo ampelantanan'ny doyen d'un juge d'instruction ao amin'ny paka ny raharaha ary mbola mitohy ny fanadihadiana. Andrasana araka izany toy ny raharaha ka tanteriny eto anivo ny fampahalalam-baovao hatrany. Fa enim-bolana aoriana tsy nisy tohina hatramin'ny androany ilay fampanantenana nataon'ny Andry Rajoelina hametrahana parc solaire goavana ho Mahajanga. Ny jiro tapaka lava, misy fiantraika mivantana amin'ny asa fiariana sy ny fiainan'ny mponina andavanandro izany raha ny ity fanadihadiana manaraka ity. Gaeton Andriatsilavo. Volana Martsa 2024 lasa teo no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny parc solaire amokarana herinaratra
ka amahana ny olany fahatapahan-jiro ao Mahajanga. Fifaliana, fety, oeraoera tsy misy toazy no nitranga tamin'ny fotoana io ary nanantena fatratra ny vahoaka malagasy. Notsindriana manokana fa afaka 3 volana dia hamokatra herinaratra 3 megawatt io parka solaire isan'ny goavana apetraka io. Zany zavatra rehetrarehetra fatapahan-jiro zany solika zay tsy tonga na lany foana zany dia nofy ratsy any arinantsika zany manomboka Andohany vovatany tafapetraka ny parka solaire goavana be apetraka eto amin'ny toerana. Satria dia zao eto amin'ny toerana tsika no ametraka parka solaire goavana be 3 mégawatt ary mbola apetraka ihany koa 2 mégawatt amin'ny lalana makany amin'ny Amborovy. 2 mégawatt niany 3 mégawatt no eto tafapetraka reo afaka 3 volana tsy ho tapaka intsony ny jiro eto Mahajanga indrindra amin'ny andro atoandro fa dia andeha itoya afaka miasa afaka mivelona boaka Mahajanga raha matoy tombonatovavy falina rosa tsy faty asotehaka mabe raha ohatra ka fahatsika amin'izany goavany zany zavatra lazaiko aminareo reny parka solaire napetratsika manerana ny Madagasikara reny 1 mégawatt 2 mégawatt farafabetsany fa ny apetratsika eto Mahajanga kosa 5 mégawatt na équivalent ana terrain fotsiny agidiny zay ny abean'ny parka solaire apetraka eto Mahajanga satria mendrika an'izany mivahoaka amin'ny Mahajanga ary tena misy matoka fa hiposaka ny masoandro eto Mahajanga dokoladokobary. Tsy niandry ela ny volana Aprily 2024 iray volana taoriana nanjavona tsy teo amin'ny toerana intsony ireo parka solaire ireo ka nampametra-panontaniana ny rehetra. Voalaza tamin'izany fa nafindra toerana ilay fotodrafitrasa saingy tsy nisy fanazavana mazava sy fanazavana ofisialy ho an'ny vahoaka ao an-toerana. Ny vahoaka izay tsy tokony ho tompo-trano mihondro satria volam-panjakana, volam-bahoaka no voalaza fa anatanterahana ny tetikasa. Voalohany indrindra aloha dia ampahafantarina fa volam-panjakana madio no nanaovana an'izy ity, zany hoe volantsika malagasy, orinasantsika malagasy ary trom-pamokarana atsika malagasy. Amarana ny volana Aogositra isika izao tsy hita hatramin'ny androany izay parka solaire nampanantenaina ny vahoaka fa nampin'izay miaina fahatapahan-jiro lavareny ny mponina sy ny mpanjifan'ny jirama rehetra ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Toko fa tsy Mahajanga irery angambany no faly raha vao nisy ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika mahakasika ny parka solaire satria vahaolana izay ho an'ny rehetra. Ny ankamaroan'ny isan-tokantrano sy ny vahoaka zao dia miaina amin'ny asa sy ny fivelomana miankina be dia be amin'ny herinaratra dia ny jirama zany dia nanantena ny vahoaka fa anamaivana zany satria mijaly ny vahoaka izao eo amin'ny lafiny ara-pivelomana sy ny fitediavana dia nanantena hoe izay ny lazain'ny filoha dia ho tosy ho tanteraka ary ao amin'ny Mahajanga manokana ny teneniko na velom-bolo sy na ravoravo no nahita ny toe-javan'izy hoe teo amin'ny pont fitima dia ho apetraka hotokanana ho avy zany le 5 mégawatt tsy haiko firy anampiny ny jirama mba ahafahana manatotosa indrisany efa fa zavatra fa no hita ny panneau solaire nanjavona na ny krotambi raha tsisy faharavana trano koa ny toe-java-misy eo zany ve fampanantenana ho atao amin'ny vahoaka tsy izany ny andrasan'ny vahoaka fa vahaolana ataoko fa tsy rariny ary mizaka ny tserany ihany ny vahoaka malagasy na dia amin'ny zavatra kely indrindra mba tokony hisy trany aza. Dia gaga hoe tapaka foana ny jiro nandritra ny herinandro zay tena tsisy ainana misy ndray andro manontolo tapaka zarana misy atsasakadiny nefany tsaroako tsara président Andrajoelina teto tamin'ny volana février nanao promesse na izy mitokana an'io parka solaire tary io ina moa vaty fototra moa zany tamin'ny parka solaire tary io ny teny hoe afaka 3 volana sika miverina eto mitokana ny parka solaire efa vita ary efa manomboka misitraka ny vokatsoa azo amin'izay parka solaire zay. Ny magaga nefa neto efa enim-bolana ty aoriana le parka solaire tsy eo amin'ny toerantsony le jiro miverina tapaka isan'andro mbola tsy hainay toy ihany fa efa manomboka simba indray le fidiram-bola zao zay ny problème nay vahoaka zao. Isan'ny fampanantenana nomena ny fametrahana parka solaire amahana ny olona ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara. Isan'izany ny parka solaire ao Taolagnaro, Mahajanga, Antsirabe, Nosy-be, Sainte-Marie, Mananaravaratra sy ny sisa ankoatra ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina.
aizaho aizy ireny amin'izao fotoana izao ary misitraka herinaratra araka ny nampanantenaina ve ny faritra rehetra voakasika. Aizaho aiza ihany koa amin'izao fotoana ireo fitaovan'ny jirama alternateur misy 7 izay milanja 480 taonina tsirairay avy sy transformateur misy 3 milanja 50 taonina avy. Tsy zakan'ireo tetezana misy 3 lalovana amin'ny RN2. Ireo fitaovana ireo izay voalaza fa efa automasina. Inona ny fepetra no raisiny tompona andraikitra sy ny mpitondra ankoatra ny filazana fa no amafisina ireo tetezana misy 30 tsy mahazaka ireo fitaovana ireo. Fantaratry ny fahalemen'ny fanjakana ankehitriny ny fanenjehana sy famerana ny fahalalany asa fanaovan-gazety sy ny fahafahana maneho hevitra eto an-toerana ho nisy olombam-bahoaka avy amin'ny boriboritany fahenina tranga izay anaratsy endrika ny Madagasikara indrindra manoloana ireo firenena afrikanina hafa mivondrona ao anatin'ny SADC fanadihadiana. Voahososo tanteraka ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara raha ny zava-misy eto an-toerana amin'izao fotoana. Raha mahita ny raha matahora sy antsozay atao amin'ireo milaza ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena raha tsy laza afa-tsy ilay tranga fanenjehana mpanao gazety vahiny sy malagasy teto an-toerana ireny. Tranga izay tsy ahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana. Tsisy misy zany fahafahana na demokrasia na ny mpanao gazety no tapenam-bava zany amin'izay vaovao zay ataony. Dia menatra lasa enatra be ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenentsika zao amin'izao na ny mpanao gazety any ivelany izay eto na ny mpanao gazety malagasy dia ampitahorina ho rahonana amin'ny asa izay ataony ao anatin'ilay izy. Dia izay zany no tokony hijoroana ny firaisan'ny mpanao gazety rehetra, ny société civile, ny acteur politika rehetra mba hiaro an'izay zo ny fanaovana ny gazety izay fa raha tsisy nge ny mpanao gazety ny firenena anankiray dia inona zany ny vaovao meny eo tsy misy ninina mihitsy zany fantatry ny vahoaka sy fantatry ny mpitondra rehefa tsy misy zany hoe mpanao gazety zany. Tranga izay maneho taratra ny fahalemen'ny fitondrana mijoro ankehitriny ihany koa ho hiatrany ny fanazavana. Matoa zany ianao mampiorory mpanao gazety dia matahotra ny fitondrana, matahotra ny fitondram-panjakana zany fa hoe sao dia misy marina voalaza amin'ny tsy mety ataony ao anatin'izay. Ary hitantsika ny tantaran'ny firenentsika na fa nivelana azy rehefa ny mpanao gazety zany no ampitahorina sy samborina ohatr'izao dia hita efa hoe marefo ny fitondram-panjakana ary fotoana fosisa no ananana azy ao anatin'izay. Fa raha ny fitondram-panjakana indray no manome an'izany hoe fahafahana amin'ny teny na mpanao gazety io na mpanao politika eto tapenina bava daholo dia mafy zay le fanjakana anankiray. Ny état fort zany dia manome fahafahana ho an'ny olona rehetra anisan'izany ny mpanao gazety. Fa rehefa ny état faible dia eo izy le mampiorioro zany eo izy zany le mampitahotra ny mpanao gazety ary ohatr'izay koa ny ataony amin'ny mpanao politika. Ankoatra ny mpanao gazety voafetra ihany koa raha ny eto amintsika manokana ny fahafahana sy ny fahalalana maneho hevitra ho an'ireo antoko politika maro samihafa endriky ny fitondrana jadona izany ary mamotika ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Fa tsy misy politika ny fitsitsina intsony eto amintsika fa fandaniam-bola no betsaka no hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity tsy ny ampandroso ny firenena ihany koa no tanjo ny fitondrana Rajoelina fa ny fikitra amin'ny sezany ndra ny fanazavana. Rina Fitiavana no mitatitra ny Tsiprian'izay. Nolazainy Andry Rajoelina fony izy nandray ny fahefana fa apetraka ny politika ny fitsitsiana mba ho tsolaniana fahatany amin'ny zavatra tsy mahasoa ny vahoaka ny volam-panjakana. Mifanipaka amin'ny teny nambarana nefa ny zavatra ataony ankehitriny eo ny mpanao politika tsy lara-pameha ny mpitondra ny fampitombola ny tedi-bola amin'ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny sosialim-bahoaka, ny famokarana sy ny sisa. Ny resaka rendrarendra tsy fisehosehoana no andaniana ny volam-panjakana. Ny zavatra tokony atao koa raha hoe hitsitsy dia tokony ahena ny entana afarana avy any ivelany indrindra indrindra ireo entana ahitraitra
hitatondresahana teo ny tomobile fa be deaibe mihitsy ny zavatra tsy ilain'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao na entana produit de luxe vita eto Madagasikara reny zany no tokony ho jifaina fa tsy hoe manafatra entana zany hoe ajanona eto ny vola zany a tokony ampiakarana ny karaha mampiasa manjakana mpiasa raha azo atao a tokony hividanana entana famokarana raha azo atao a tokony amifanana mpiasa raha azo atao a satria mitotongana isan'andro ny vola malagasa na nariary. Tsy any mpitondra ny mijery ny mahasoa ny vahoaka fa vahaolana vao ny tsy tavan'andro no betsaka anaronana ny tsy vahaiza mitantana tsy misy voavaly ny filan'ny mponina raha tsy laza fa tsy ny jiro sy ny rano mila tonga saina samandraindraikitra ny eo anatrehana izany ny vahoaka efa tsy vita ny fitondram-panjakana intsony ny mamaha ireo olana maro samihafa eto amin'ny firenena. Tsy misy mihitsy filan'ny vahoaka zany a mandeha ny teleferika mandeha fa ny jiro tapaka ny teleferika mandeha fa ny rano tsy misy ka tena hoe tsy fantatra mihitsy hoe inona moa zany no tena manafaka le ny embouteillage mbola misy foana ny olana dia mbola misy mino ny fitondrana hatramin'izao a ary mbola misy mino hoe ampandroso a io mpitondra firenen'ireo raha ohatra zany ianao efa tsy minontsony hoe fito taona zay ka mbola misy 10 taona indray 10 taona indray mandat à vie dia tokony mifoha amin'izay zany tsika mpanohitra olom-pirenena nyresahako hoe andao ary vondrona hanao zavatra hafa fa ho an'izay mbola mino azy moa arabasoa arabatsara fa ho an'izay tsy minontsony zay tsy manantena n'inona anatin'ny telo taona ntsony a tsy tokony miandry trefla sy miaritra trefla eto fotsiny fa tokony manao zavatra amin'izay mijoro. Zay ivina saika mifanoatra mivinana petraka andra rajoelina avokoa ny asa vita ankehitriny zarara misy roapolona telopolo isanjaton'ny nampanantenainy no tanteraka maro amin'ireo vita aza no tsy mifanaraka amin'ny fenitra takinaka ny volam-panjakana no very an-javony mbola lavitra ny fampandrosoana ny Madagasikara hoy ny mpandinika raharaham-pirenena raha mbola varidina amin'ny kitolotolotra sy ny tetikasa manjelanjelatra ny mpitondra. Fa efa nigadona eny amin'ny trano fonenana eny Faravohitra toerana iandrasana azy mialohan'ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny Ramatoa Céline Ratsiraka tonga nitondra teny fampiononana teny an-toerana androany antoko malagasy miaramiainga izay notarin'ny Flou Nasionaly azo Andriananarivelo. Taoriany fody mandriny Céline Ratsiraka teny amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana Omaly nentina teny amin'ny trano fonenany eny Faravohitra ny nofo mangatsikany eny no iandrasana azy mialohan'ny fandevenana ity vadina velan'ny filoham-pirenena teo aloha Amiral Didier Ratsiraka ity. Tsy mbola voafaritra hatreto ny fotoana na ny toerana andevenana azy na ny fanazavana azy tamin'ny fianakaviana androany mbola miandry ny fahatongavany zanany lahy avy any am-pitandranomasina ka ivory izy ireo andinika ny toerana sy ny fotoana amin'ny anatanterana ny fandevenana tonga naneo fiaraha-miory sy fankahirezana ireo antoko politika fikambanana vondron'olona samihafa tamin'ity androany ity isan'ny tonga ny tsapalahelo nitondra ny teny fampiononana teny an-toerana ny antoko malagasy miaramiainga notarin'ny Flou Nasionaly ny ajo Andriananarivelo niaraka tamin'ny loholona Ndrina Rakotondrainibe tsy aivina teo amin'ny 17 taona izy izao nody mandrizao mananjanaka 4 mianadahy no volavolaina tao anatin'ny antoko politika sy ny raharam-pirenena ny tenany fantatra tamin'ny fitiavana mandray andraikitra sy mitarika antrany am-pianarana tsy aivina trany ihany koa eny amin'ny fasany mahery fo maozole no nandevenana ny Flou teo aloha Didier Ratsiraka ny 7 Martsa 2024 andrasana izay toerana tapaky ny fianakaviany andevenana any tompoko vavy Céline Ratsiraka. Hiditra ao anatin'ny dokavarotra vetivety isika mialohan'ny hidirana amin'ny tapany faharoa ndawary. Innan moto tena tsare sady matanjaka no maharitra afinaritra mitonga zay cross tsy matetena fa mora ampiasainy fenoma zay semi cross na mandeha lavitra tsisy atahorane fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy Whatster andao madama tsika hividy alefa Vidiny moto 5 anao ary aloavy tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos irery ihany. 5 la route vous appartient.
mahatsare sady matanjaka no maharitry afinaritra mitonga zay cross tsy matetena fa mora ampiasainy fenomazay semicross na mandeha lavitra tsisy atahorane fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitainginazy watster andao madama tsika ividy alefa 5K, la route vous appartient. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Téléchargez-la vite sur Play Store. Yes. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Lubereo. Menaka vilenta amin'ny vidiny savabe. Tanjaka performance daholo zany. Tena mitaiza moteur ty lupie, mampiena dépense. Premium Lube Jovena, Lubéré la performance. Jovena, source d'énergie. Jumbo poulet, lasa rojato ariary. Jumbo, ampiampatsiro nandroko. Retrouve dans tes magasins habituels les 40 couleurs et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Big Crystal. Vive la rentrée avec Big! Mamerina ny arabatra ny tompo lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao manandanja lehibe amin'ny fiarovana ny sokatra eto Madagasikara ny fanomezan-danja ny kolontsaina amin'ny toerana sy faritra misy azy ireo ka isan'izany ao Tsiombe izay roso amin'ny festivaly Repike andiany fahasivy Gaetan Andriatsilavo. Biby fady manana ny asiny tahaka ireo biby hafa any anaty ala ny sokatra ho an'ny foko atandroy sy ireo foko hafa any Antsimonosy. Tsy kitihana arovana fatratra araka izany ireo sokatra ireo. Misy armia mahazo vana nefa ny fanaovana afera. Fakana sy fanondranana ny tsokosoko ireo sokatra ireo. Eo masin'ny ponina fady eny fotony. Vao tsela akory. Ny 5 Aogositra lasa teo. Sokatra misy 2,100 natao kitoza. Miampy sokatra velona misy 20 ny sary natao angala mahazo soa Tsiombe. Inona no antony tsy mampihetsika azy ireo ka ho saro-piaro sy hiaro ireo sokatra ireo raha misy fakana azy ireny eny fotony noho ny tahotra ka tsy maina araka ny tokony ho izy ny fomba nentim-paharazana intsony raha ny fanazavana voaray.
zany hoe bediny fanjakana matoa zareo malohan'zany a de mety bediny fanjakana tokoa taloloha teo tsy haiko ny any ambanivohatra rehefa misitraka an'le kolotsaina nentim-paharazana ohatra tsy mampino lazaiko zany a fa nisy zany bedy matahotra daka avy amy gendarme matahotra higadra raha ohatra ka misitraka an'le zavatra nentim-paharazana azonareo le izy zay ngamba ny mamaly an'le hoe fa maninona moa le olona no tsy tonga de mandrara an'le mpandroba hoe fady anay io satria le fomba mihitsy no zary nampigadra mialatsiny a na mahabedy anao to hoe mahabedy zany e le fomba mihitsy no mahabedy ny misitraka an'le fombanao ianao zany de bedy zava-dehibe araka izany ny fanentanana ny mponina tsy hisiny ny fifandonana ary iverina amin'ny fomba nentim-paharazana antony nyrisoana tamin'ny festival rebek de zay no ohatra ny tsy tian'le olona tsy ti ady ohatra ny hoe mandeha fidratsy fotsiny le olona fa tsy faly a miaritra fotsiny le olona zany tsy mahasahy manjara hoe avy alohanareo io de ity atao ty zany a enganie zany hoe zany a karazana famporisiana an'le olona hoe tsy diso io fomba io tsy mampigadra io fomba io sy ny karazany fa arovitsika io zay zany le ohatra hoe tika tongavana amty manomboky zao amty festival le ity zany manomboky zao fa tsy faly le olona ka za tandroy fatako zany tena tsy faly tena tsy mety aminay mihitsy zavatra io fa tsy hita zay atao ifamelika-no teo ve zalahy rehetra business ny anazy sasany ary mitondra basy mihitsy avy any ane manana basy manana inona vonona ifampitifitra mihitsy ohatra ka zay no ilaina de eo le olona no hoe hamon'olona ve manahirana be ihany ho tanterahanao tsy ombe faritra androy ny 20 hatramin'ny 3 aogositra ho avy izao ny andehan'ny fahasivy amin'ny festival rebek iarahana amin'ny TSA sy ireo mpiara-miombonantoka tanjona ny arovana ireo sokatra tsy misy hafa-tsy eto Madagasikara amin'ireo toerana voajanahary misy azy mitohy hatrany amin'izao fotoana ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarain'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga isan'ny sitraka izany tamin'ity androany ity ny teny sabotsy namehana ho fanampiana hatrany ireo ray aman-dreny mampiana-janaka amin'ny fividianana fitaovam-pianarana moa no tanjony ity hetsika ity fanadihadiana ho fanampiana hatrany ireo ray aman-dreny ny mpianatra amin'izao ankatoko ny fidira ny mpianatra izao no tohizana teny sabotsy namehana tamin'ity androany ity ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarain'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga tanjona ny hanamevanana ireo ray aman-dreny amin'ny vola mivoaka amin'ny reto farany na eo amin'ny lafiny fivezivezena izany na eo amin'ny lafiny fividianana fitaovam-pianarana tanjona VMMM moa zany dia manampy ny fotony ray aman-dreny manampy ireo ray aman-dreny sahirana satria hitanareo ihany ny fasahirana ny ray aman-dreny tonga izay tonga ety fotony mihitsy manampy ireo ray aman-dreny indrindra fa na ny frais miakatra ary na frais miakatra hoe any Antananarivo dia efa hita an'izay dia tongavana ifotony izy mba azo tombony kokoa ho anay ety sabotsy namehana zao ny frais miaka-midina eo fotsiny zao dia efa mety azahoana cahier anankiray ohatra dia izay ny tena mahatonga anay anao an'ilay izy isaky ny commune raha iverenana saika voatery miakatra aty andrenivohitra avokoa ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny rehefa hividy fitaovam-pianarana isaky ny ankatoko ny vidira ny mpianatra tahaka izao raha ny fanazavana antony mazava-dehibe ny fanantona ny fotony ny mponina tahaka izao ho ireto ray aman-dreny izay nanovana fanadihadiana ireto era par rapport amin'ny hafa aloha dia tena azoko lazaina hoe mora ilay izy satria ohatrany ohatra zao hoe ny tsena 700 ny sinédeur nefany raha par rapport an'izay tena latsaka be ny nareo tena manampy aloha raha ohatra na manokana aloha aloka tsy mandany frais tsony satria raha hoe resaka mbola andany fotoana andany frais nefany misy mora akaiky dia aloha tonga dia manatona an'ilay hoe mora nefa akaiky manarak'izay zany dia isaorana ny vehivavy malagasy miara-miainga manampy ny ray aman-dreny indrindra amin'izao efa tena sarotra be ny fiainana ny fitadiavana vola dia tena manampy nareo dia isaorana betsaka tolotra hitako aloha zany dia misy ny fihenam-bidy ary tsy mitovy ny eny an-tsena mihitsy fa dia tena latsaka be mihitsy dia tombony amiko amin'ny fampidirana mpianatra izay zavatra izay karak'izay raha hiakatra mbola misy ny frais misy ny zavatra rehetrarehetra ny embouteillage ary dia efa manahirina daholo fa eto zao dia tonga dia akaiky kely dia afaka mandray an'ilay fitaovana na ny fitaovana efa latsaka ny vidiny
dia mbola eo koa ny tombontsoa be lehibe amin'le vidin'izy ny qualité nefa tsara. Dia zara amin'ny eto dia efa somary manentana ihany mba hidinanareo any ambanimbanivohitra any satria any daholo ny olona ny tena mitady an'ity fitaovana ho an'ny mpianatra ity amin'izao fotoana izao. Itoy any Ambohimanarina sy Ambohijanaka ny alatsinainy ho avy izao ity hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarain'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ity. Hetsika fanaon'izy ireo efa oraka 12 taona izao hanampiana ireo ray aman-dreny mampiana-janaka amin'ny fividianana sy fisafidianana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary. Vaovao ara-panatanjahantena vetivety manana ho avy mamiratra ireo mpilalao malagasy eo amin'ny taranja basketball. Hoy ireo mpilalao matianina izay iraka ara-panatanjahantena avy amin'ny departementam-panjakana amerikana izay tonga eto Madagasikara. Na izany mila ezaka goavana ary mila manana traikefa bebe kokoa ireo mpilalao malagasy eto an-toerana hoy hatrany ireto farany. Arahoarina Tsiprianzay. Hetsika maro isan-karazany no nanamarika ny androandroany eo amin'ny taranja basket izay niarahana tamin'ny Sylvia Fowles sy Antonito Oliver, iraka ara-panatanjahantena avy amin'ny departementam-panjakana amerikana tonga eto Madagasikara. Match de gala, fanentanana sy fifanankalozana miaraka amin'ireo tanora liana amin'ny taranja basket eto Madagasikara. I think they are very talented individuals. To say the lack of the resources that they have proven that they can play with some of the best across Africa. And so I would say like that the talent is good, and I can only see it getting better from here if they have all the right tools they need. Talenta ny mpilalao basket malagasy ary na eo ara ny tsy fampiny ressources izay ananany mpilalao dia nanaprofy izy ireo fa afaka milalao miaraka amin'ireo sangany aty Afrika ary loko fa ao anatin'ny taona ho avy dia mbola afaka manao mihoatra noho izay izy na omena azy ny ressources ilainy ao anatin'izay sehatra taranja basketball izay. A lot of hard-working individuals. It's a lot of great talent. It's been really cool to see the athleticism across the board, men's and women's, and like I said, just very, very hard-working, and we really think the talent is good. Ny zavatra tsapa dia mpilalao malagasy tena milalao amin'ny fo ary tena miasa mafy zany ao anatin'izay taranjany basket izay nahita talenta maro samihafa izay ary tena mana talenta ny mpilalao malagasy nafinaritra ny nahita an'ireo lehilahy sy vehivavy izay misehatra amin'ny taranja basket ary averiko foana hoe ny mpilalao malagasy dia tena milalao amin'ny fo. Manana ny fahafahamanao ary miezaka mafy ireo mpilalao malagasy eo amin'ny taranja basket izay ezaka sy fahavononana izay no tsara ho tohizana ahafana manana traikefa bebe kokoa hoy izy ireo. I don't necessarily would call them weaknesses. I think we all have things that we can get better at, and that's just everybody's game. I think everybody can get a little better at anything that they're doing, and I would just say the potential, if they want to make it far, just keep working at the little things. Tsy lesika angamba no ilazako azy fa ny tsirairay dia manana fahafana mampivoatra hatrany dia izay ilay fampivoarana izay zany no tokony ilofosana hoe inona ny sehatra izay mbola ilaina fampivoarana dia izay no tokony imason'ireo mpilalao. Biggest weakness honestly is experience. I believe that it seems to be that basketball here in Madagascar has really more recently become something that people are really putting time and effort into. But just like most things, it takes time to really develop into a great basketball player or into a great athlete. And so a lot of these players that we've seen so far, they seem to be hungry and they seem to want it. But I think that the biggest thing they're lacking right now is experience. And so we're just encouraging them to play as much as they can to gain the experience so that they can just continue to get better. Ny lesika ngamba ny raha azoko tenenina dia tsy fahampian'ireo mpilalao basket experience, tsy ampy ny experience an'izy ireo raha ny eto Madagasikara manokana dia azo lazaina fa mbola vao misondrotra ihany ny sehatry ny basket ho amin'ny sehatra matianina kokoa dia izay
fivoarana izay nefa mila fotoana dia manaraka an'izay ihany koa mila n'ilay expérience ilay nilazaina teo dia zavatra hitanay mangetaeta reo mpilalao baskety malagasy ireo hisondrotra sy anatratra an'izay sehatra mamatianina izay dia makany amin'izay fisondrotana izay zany dia izay ny ilaina hoe mila expérience mila exposena kokoa amina expérience sy opportunité ireo mpilalao malagasy. Fiofanana, fanazavana, fifanakalozana mahakasika ny fomba filalaovana basketball sy ny fampiarana ny fifehezan-tena, ny fahaizana miara-miasa, ny toetsaina miatrika sedra, ny fitozona amin'ny zavatra atao, na ambony kanja na ivelan'ny kanja, hiatrehana ny fiainana hoenty manatsara ny fiarahamonina. Ireo no nameny ny fotoana ny arahana tamin'ireto kalaza avy any Amerika ireto. Aorian'ny eto Antananarivo, isitraka ny traikefa sy ny fifampizarana amin'izy ireo ihany koa ny ao Mahajanga. Fa nitetika asa tekny drone no nahazo voalohany tamin'ny fifaninanana Prix Castel avy amin'ny Fond Pierre Castel izay karakarain'ny orinasa Star. Lela vola mitetina 520 tapitrisa ariary no nolokana tolotra ny reto farany. Arahoany antsiprian'izay. Olana iray tsy ahafana mampivoatra ny asa ny tsy fampiny enti-manana ankehitriny. Antony iray hanoana ny Fond de dotation Pierre Castel ny tetikasan'ireo tanora eto Afrika. Tetikasa mahery ny 300 no voaray ho an'i Madagasikara tamin'ny andiany 2024 amin'ny fifaninanana azona ny loka Prix Pierre Castel. Ena tamin'ireo no voasafidy namelabelatra ny tetikasany, nisongadina indrindra tamin'izany ny tetikasa tekny drone, nanome lanja ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta eo amin'ny setry ny fambolena. Ny drone zany dia ampiasaitsika anaraha-maso voalohany indrindra, manomboka any amin'ny fanomanana ny tany izay hovolena, na atsotsika hoe cartographie sy ny topographie. Rehefa fantatra ny toetetany, afahantsika manao resaka fanondrana zany ny irrigation, dia miditra ny fambolena amin'izay tsika aveo. Ao anatin'le fotoana fambolena iny dia afaka araha-maso amin'ny drone ny fitombon'ireo. Dia efa aty ampiandohana santy zany dia efa afaka manao estimation isika hoe ohatrohatr'izao ny vokatra hiakatra ao. Entina anampiana ireo mpamboly zany hoe ty toerany mila raha asiana fanafody, ty toerany ty tsy ampy rano fa mila ampiana rano, mila hoditsika kely ohatr'izao ny fomba fambolena. Izay rehetrarehetra zany dia donné azo avy amin'ny drone daholo no hoentina anampiana ny olona ny fotony. Amin'ny tetina 520 tapitrisa ariary ny lela volana tolotry ny Fond Pierre Castel ny orinasa tekny drone nandrombaka ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana. Lafim-baovao hafa kosa indray, sahirana ara-pivelomana avokoa ny ankamaroany ireo mpianatra eo anivon'ny EPP eto Antananarivo raha ny fanadihadiana nataony fikambanana tsy miankina tokotany be malagasy. Tsy mivelatra ihany koa ny sain'izy ireo noho ny tsy fampiny fialamboly ka antony anaovan'ny fikambanana hetsika ara-kolontsaina ny 30 aogositra ho avy izao etsy amin'ny la teinturerie Ampasanimalo hanampiana ireo mpianatra sahirana ireo. Arahoary ny makasika izay. Miaina anatin'ny fahasahiranana lalina avokoa amin'izao fotoana ny 7,900 ny ireo mpianatra amin'ireo sekolim-panjakana ambaratonga fototra eto Antananarivo. Antony tsy mampivelatra ny sain'ireo mpianatra araka ny tokony ho izy any an-tsekoly raha ny fanadihadiana nataony fikambanana tsy miankina tokotany be malagasy. Hanampiana ireo mpianatry ny sekoly ambaratonga fototra amin'ireo sekolim-panjakana na ny EPP mandinina ny 7,900 eto Antananarivo araka izany. Hanatanteraka hetsika ara-kolontsaina antsoina hoe zaraina ny fikambanana tsy miankina tokotany be malagasy. Ny sabotsy 30 aogositra ho avy izao etsy amin'ny la teinturerie Ampasanimalo. Safidiana manokana mihitsy ny EPP, tsy CEG na lycée, satria EPP aloha tena hoe le fototra mihitsy le hoe le fanipitsika le vao miainga mihitsy zany dia mihitsy no velominay aloha le fanantenana mba holiana fampandrosoana ery zareo ary hoe ama EPP anazy zay tena hoe ankizy sahirana amin'ny BDP, tena sahirana na sakafo atoandro ary zareo sahirana. Ny akanjo iray nanaovana anjo maromaro, fitaovam-pianarana moa efa manga fotsiny tsy ankilany. Dia izay nahatonga anay safidy manokana hoe EPP no hiatsapazan'ilay hetsika sosialy. Ankoatra ny fanampiana ireo mpianatra sahirana eo anivon'ny sekolim-panjakana ambaratonga fototra, tanjon'ity hetsika ara-kolontsaina ity ihany koa ny hamerenana ny lanja ny kolontsaina miaingana amin'ny ambaratonga fototra raha ny fanazavana.
Etsika iarano ireo mpanakanto misehatra amin'ny zavakanto maro samihafa entina manangona izay fosy ireo votsirambo ny tanany tsirairay anampiana ireto farany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, mahery ny iray tapitrisa hektara ny velaran-tany maikilany afo tanteraka amin'ny nanomboka ny volana janoary hatramin'izao fotoana tamin'ireo firenena nivondrona anatin'ny vondrona eropeanina. Mbola ahitana doro-tanety sy doro-alatrany isan'andro amin'izao fotoana ny ao Espaina sy Brésil raha ny tatitra avy amin'ny mpiambana anatin'ny vondrona eropeanina. Tamin'ity taona 2022 ity no nahitana firehetana goavana indritra tamin'ireo nitranga hatramin'izay raha toka mahery ny 9 hektara ny velaran-tany may ny taona 2022. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao tany an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ary rapitso amin'ny 7 ora alina indray. Veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.